Niatsy tany tamin'ny alalan'ny taratasy lara fa 12 bara 13 mity tamin'ny 17 jolay lasa teo dia naniraka ireo préfet sy chef district rehetra manerana Madagasikara mba hitety ny commune maika dia maika hitanisa ireo zava-bita fitondrana midika zany fa ho avy aty aminareo aty ireo chef district na ny préfet. Ireo préfet chef district ireo indray no manery ny mpiasa-panjakana rehetra eo ambany fahefana ary manery ireo mpandraraha tsy miankina eo amin'ny faritra misy anareo eo mba hanampy ara-bola na ara-pitaovana anatanterahana io baiko nomeny ministra io aminay dia mazava ny tetika sy ny kajikajy politika ao ambadiky zany baiko zany mahitsy izahay ary mazava ny teninay izao fanorahana maika ireo préfet sy ny chef district izao dia fampiasana ny fahefa-panjakana ny fitaovam-panjakana ary anaovana fampelezan-kevitra mialoha noho izany dia raisinay ho fiantsina na provocation izao fietsika ataon'ny fitondram-panjakana izao. Efa nilaza sy nanambara izahay fa tsy anaiky lembenana mihitsy manoloana ny tsy fanarahan-dalàna rehetra mitranga mandritra ny fifidianana. Noho izany miomantsika aty amin'ny commune aty amin'ny fokontany. Miantso ny rehetra eny amin'ny commune tsirairay aby aho na ny atoko politika, ny société civile, ny vahoaka iray manontolo anara-maso sy anao tatitra ary amaky batsilana zay mety ho fampiasana ireo fahefa-panjakana, ireo mpiasa-panjakana ary ny fanana-panjakana anaovana fampelezan-kevitra sahady. Mitona anareo mpiasa-panjakana mba hanaja ny tsy fiandanina sy ny tsy fitanilana amin'ny fanatanterahana ny asanareo. Miantso ny senia mba tsy angina intsony manoloana zavatra tsy mandeha ny tokony misy zao. Mila fifidianana madio mangarahara eken'ny rehetra voaka malagasy mba hamonjetsika ny voaka malagasy.